Enao anjara amin'ny fiainona ny teninao izahay, satria izay zao fiainana lalovana izao dia maro ny ady tsy maintsy atrehana, nefa raha ny herinao tsy tohano momba anay, raha ny fanainao masina no manazava ny fofanahnay, dia ho fantatray hatrany ny fahamarinana ary anana hery hazoto hanompo anao, hankatono didinao izahay. Ampio zahay ary sokafo ny fofanahnay. Azahoanay mahantakatra izay tianao hambara amin'ny teninao, izay hotoriana izao Tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra ny tompo lehibe sika riavana raha mbola nomeny izao tolakandro izao indray, mbola fahatsika miona amin'ny anaran'ny Tompo, ka mbola afaka manatanteraka izao fotoam-pivavahana andrenesana ny tenin'Andriamanitra izao, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ary tolorana fankasitrahana ihany koa ny tompona andraikitra rehetra izay nanome anay anjara amin'izao isan-taonan'ny Toby Betesda fa 430 izao. Izay noela fa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika araka izay hita ao amin'ny programa dia ny Korintianina voalohany toko fa 4 andininy fa 12 ka hatramin'ny faha 20. Korintianina voalohany toko fa 4 andininy fa 12 ka hatramin'ny faha 20. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary-maso avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izao tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. Ny hanina dia ho an'ny kibo, ary ny kibo ho an'ny hanina, nefa samy ho levonin'Andriamanitra izy roa. Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana, fa ho an'ny Tompo, ary ny Tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny Tompo sady hanangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Moa hanala ny momba ny tenan'i Kristy va aho ka hanolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga? Sanatria izany. Moa tsy fantatrareo fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy, fa hoy Andriamanitra ho nofo iray ihany izy roa. Fa izay miray amin'ny Tompo kosa dia fanahy iray aminy. Mandosira ny fijangajangana, izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tenany ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina, izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalaza n'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa nyteninao ny fahamarinana. Amen. Ry afa-malala izay mamonjy izao isataona izao aminareo mandrakarivany, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Paoly apôstôly no voalaza fa nanoratra ity epistily Korintianina voalohany ity, ary ny fiangonana tany Korinto renivohitry Grisy no nanoratany izany. Tsy vahiny tamin'ny Paoly apôstôly ity fiangonana izay anoratany ity, satria tamin'ny dimisionaly faharoa izay nataony tamin'ny taona 740 ka hatramin'ny 150 taorian'i Jesosy Kristy no nipetrahany eritaona sy tapany teo eo tany Korinto, ka nananganana ny fiangonana kristianina tao. Raha tsy hivina kely momba nyity tanàna tao Korinto ity, dia noravan'ny Romanina izany tamin'ny taona 470 talohan'i Jesosy Kristy, fa naorina kosa izany, naverina naorina indray tamin'ny taona 470 taorian'i Jesosy Kristy. Olona avy amin'ny tany samihafa, firenena samihafa, avy any andrefana sy avy any antsinanana no tonga no natao Korinto. Nisy ny Italiana, ny Grika, ny Romanina, ny Jiosy, ny Egyptiana sy ny maro hafa. Ary dia nifangaro tao ireo olona samihafa fiaviana ireo.
isan'izay tovizan'izy ireo dia samy saiky nanompo sampy avokoa, na inona saranga nisy azy teo amin'ny fiarahamonina, na mahantra izy, na andevo, na antonotony, na manan-karena, dia nanompo sampy. Ilay sampy, anaran'ny sampy dia hoe Afrodita, zay niainan'ny olona tamin'izany fanompoa fitondratena maloto izany. Nisy manko ireo vehivavy janga marobe nanompo izany Andriamanitra ny fahavetavetana faharatsiana izany, ary izay rehetra te hivavaka amin'izany Andriamanitra ny fahavetavetana izany dia tsy maintsy miray na hoe manao firaisana ara-nofo amin'ireo vehivavy janga ireo. Tsy mba nahamenatra ny olona tamin'izany fotoana izany nyzany hoe fitondratena ratsy maloto fa toy ny efa fiainana andavanandro mihitsy azy. Maro tamin'ny mponina novariana tamin'ny fitadiavam-bola, ny varotra samihafa, azo lazaina hoe materialista izy ireo, fa tsy mba zany hoe nisy sainany amin'ny zavatry ny tany izay fahavelomany eto tany ihany, izay mahatsaratsara ty fiainana eto tany ity, izay no tena maro tao am-pon'izy ireo. Fa ny fiainana ara-panahy ny amin'ny hoe raha iary eto amin'izao fiainana izao ho aiza, vitsy dia vitsy no nieritreritra izany ny amin'ny fanahany raha iala amin'izao fiainana izao izy. Mahakasika izany fitondratena ratsy izany indrindra no ampitandreman'ny Paoly apôstôly ny kristiana tao Korinto fatratra. Sao sanatria voasaringitra izany fiheverana jentilisa izany ny kristiana izay efa nateraka indray olom-baovao tao amin'ny batisa. Toerin'ny Paoly mafy eto amin'ity andininy soratra masina izay anjarantsika ity, ny fiheverana fa zavatra tsy mampaninona loatra ny amin'ny olon'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra, izany hoe fijangajangana izany. Ny fijangajangana izay fahotana miatra na hoe miantraika mivantana amin'ny tenantsika, hoy Paoly apôstôly, raha sanatria manao izany isika. Koa ho setrin'izany dia omena lohateny toy izao ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity, dia ny hoe atolory ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny tenanao. Atolory ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny tenanao. Dingana telo no hoarantsika amin'izany. Voalohany dia ny hoe ny kristianina manana ady tsy mitsahatra ao anatiny. Faharoa, ny asan'Andriamanitra ao amin'ny kristianina nanomboka tamin'ny batisa. Ary ny fahatelo dia ny hoe izay itaomany Jesosy ianao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Manao tokoa moa izany hoe ny kristiana dia manana ady tsy mitsahatra ao anatiny. Ao amin'ny fiainam-pibebahana, ny kristiana marina dia tokony hahatsapa izany fiovana teo amin'ny fiainana izany, fa taloha izy raha mbola nandeha tamin'ny fomban'izao tontolo izao dia mahatsiaro fa toa manana fifaliana, fahafinaretana. Fa raha toa kosa efa olom-baovao, efa nanolo tena marina ho an'i Jesosy Kristy, dia tonga maharikoriko azy izany fiainam-pahalotona izay niainany taloha izany. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Misy ireo izay tsy maintsy hiadiana tsy mitsahatra isan'andro dia ny asan'ny nofo. Dia ity tenantsika ity izay notorotorona tamin'ny fahotana, misarika antsika mandrakariva hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa dia ny devoly izay mibitsika mandrakariva ihany koa hitaonao antsika ho amin'izany fitondratena ratsy tsy araka sitrapon'Andriamanitra izany. Ary ny fahatelo dia izao tontolo izao sy ny fombany izay matetika mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy hiadiana izany asan'ny nofo izany. Ary ny nofo dia manana ny faniriana, filana ahasambatra mandrakariva. Ary izany no ambaran'ny Paoly apôstôly eto ny amin'ny antsoina hoe fijangajangana, izay tsy maintsy resena na toerina, izany hoe fikatsahana fahafinaretana ara-nofo, fanaovana izay dany nofo sy ny filana fatratra araka izay azo atao, na mety fanomezana fahafapony vatana amin'ny sakafo tsy hitalana zany,
fa nyzany fitadiavana fafinaretana aranofo izany dia tsy jerena zay mety sy tsy mety, tsy eritreretana na hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve zany sa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa dia fahafatesana no manjo izay olona mizotra amin'izany lalan'ny fiviliana ho amin'ny fijangajangana izany. Ao amin'ny Efesiana 2:1 sy manaraka ao no ilazany Paoly apôstôly izany hoe fa isika ozy dia efa maty ny amin'izany fahotana sy ny lalandiso no lalovantsika rehetra izany, fa efa novelominy Kristy kosa araka ny be famindram-pony tao amin'ny batisa masina. Ny ataon'ny olona nomezany fahafampo sy fahafinaretana ny tenany dia ny finanana sakafo araka izay azo natao, ary dia misy ny hanina izay naterina tamin'ny sampy tany Korinto tamin'izany fotoana izany no hoan'ny olona izany na ny kristianina azy tsy amin'ny fieritreretana hoe mety sa tsy mety zany. Paoly apôstôly eto nefa dia milaza ry havana ny hoe ny hanina hoy izy dia hoan'ny kibo ary ny kibo hoan'ny hanina, kanefa samy olevonin'Andriamanitra daholo izany. Tsy ny sakafo no ratsy fa ny fanaovana azy ho zavatra ho topoina ka tsahana isan'andro mihitsy mba azahoana fahafinaretana, araka ny tenin'ny Paoly apôstôly izay milaza ihany koa ny amin'ireo kristianina izay manao fomba fiatsaram-belatsihy amin'ny fivavahana, fa na ina azy asa tao amin'izany fanompona izany dia ilay haniko hoanina ihany, ilay hivelomana araka ny nofo izany no tena mibahatoerana fa tsy izay hitombona amin'ny ara-panahy fanomponan'ny tompo. Ka lazany Paoly apôstôly hoe ny kibony no andriamaniny. Fa ankoatra ny hanina dia misy ny ataon'ny olona hamotehany ny tenany dia ny firaisana ara-nofo tsy araka ny lalàna izay napetraka Andriamanitra. Ny lalàny amin'ny fanambadiana izay efa napetraka Andriamanitra araka ny Genesis 1 dia ny hoe lehilahy iray manambady vehivavy iray, ireo ny ifanaiky fa hifankaty, hifanompo, hifanaja, hifampatoky ary hifankaty hatramin'ny fahafatesana. Fa izay miray amin'ny vehivavy janga hoy Paoly apôstôly dia tena iray aminy, manota miatra amin'ny tena mihitsy izay manao izany fijangajangana izany, ivelany lamina sy ny fitsipika napetrak'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra ho tena iray tokoa mantsy ny mpivady, araka ny ambarana amin'ny Genesis 2:2 hoe ary raha lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ka dia ho nofo iray ihany izy ireo. Masina ny fanambadiana, Andriamanitra masina no nanendry sy nanao izany lamina izany, ka izay manao ny firaisana ara-nofo ivelana izany fanambadiana efa napetrak'Andriamanitra izany dia manota miatra amin'ny tenany araka izay voalaza eto, dia fahafatesana no tsy maintsy ho vokany. Izary no afaka ahafantatra ny faharatsian'ny fijangajangana ka hiady aminy, tsy iza fa izay manana ny fanahy masina sy manaiky ho tarihy ny fanahy masina hanohitra ny nofo. Fa ao amin'ny Romana 9:9 manomboka ny 9:5 Paoly apôstôly, Galatiana 5:5 2:20 ka hatramin'ny 5:20 dia mitanisa izany hoe asan'ny nofo sy ny asan'ny fanahy izany izy, ary mifanohitra tanteraka izany asan'ny nofo sy ny fanahy izany. Ny asan'ny nofo dia tsy misaina ny amin'izay an'Andriamanitra, fa sady tsy mahay manatanteraka izany, fa hafatesana no iafaran'ny asan'ny nofo izay iseho amin'izany hoe fijangajangana ampitandremany Paoly apôstôly mafy ny Korintianina, ary ampitandremany atsika ihany koa fa ny zanak'Andriamanitra marina dia miady ny amin'ny asan'ny nofo ary manana ny fanahy masina izy, hanazavany saina, hanome hery azy, hanoerany asan'ny nofo mba hitoerany ao amin'ilay fiainana mandrakizay, hitoerany amin'ny fiainam-pahamasinana izay efa nanamasinana azy sy nanadiovany rano batisa, le ranony fiterahana indray azy. Tokony hahatsapa izany ady tsy mitsahatra izany ny kristianina marina ry havana. Faharoa dia izao, manahoana ary ina no asan'Andriamanitra ao amin'ny kristianina nanomboka tamin'ny batisa, ho fanoherantsika sy handresentsika ny fijangajangana
Andriamanitra dia efa niasa tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa hoy ny teny eo amin'ny Romana 5 manomboka ny 9 hoe fa isika mbola malemy isika ho Paoly apôstôly no efa maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hanao ny fampihavanana. Izy no nitondra ny aretintsika, ny fahadisoantsika tamin'ny tenany, ny faniriany ratsy rehetra izay mbola ao anaty tsy maintsy ombona eo amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Kristy, ka tsy hanompoantsika izany ota izany intsony. Ary tao amin'ny batisa masina araka ny Romana 5:2 sy ny manaraka ao dia ambarany Paoly apôstôly hoe miaraka nakambana tamin'ny Kristy isika tamin'ny endriky ny fahafatesany sy ny fitsanganany. Miaraka nakambana tamin'ny Kristy tamin'ny endriky ny fahafatesany sy ny fitsanganany isika tao amin'ny batisa. Noho izany ny kristianina marina dia tokony ho faty ny amin'ny ota isanandro, na dia te hipoitra hitrotra aza zany asan'ny nofo adama ela ao anatintsika izany, amin'ny nenina sy ny fibebahana no amonona izany. Ary io no ambara ao amin'ny Kolosiana 3:7 manomboka ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina ao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, fahalotona, firehetam-po, fanirian'ny ratsy ary fieremana dia fanompoan-tsampy izany. Fa izany no zany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola verona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan ratsy, teny mamenatra avy amin'ny vavanareo aza mifandainga ianareo fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafinareo ny toetra vaovao izay havaozina ao amin'ny fahalalana tsara ny endrika izay nahary azy. Hitantsika amin'izany ry havana ny asan'Andriamanitra izay manafaka atsika koa amin'izany herin'ny maizina izany, ny herin'ny ota, ny asan'ny devoly dia Jesosy Kristy, ilay tonga nofo, tonga olombelona tahaka atsika, niady tamin'izany asan'ny nofo, izany fanangolen'ny devoly izany, ary nandresy ka toko antsika koa izay mbola eo ampiadiana kehitriny ny azontsika fandresena miaraka amin'ny Jesosy. Na inona herin'ny devoly mitady handavo atsika, fa i Jesosy ampandresy atsika. Ary eo amin'izany batisa izany le nanakambanana atsika tamin'ny Jesosy Kristy amin'ny endriky ny fahafatesany sy ny fitsanganana dia tonga isan'ny momba ny tenan'ny Kristy isika, isan'ny tenan'ny Kristy, izany hoe tena ara-panahy zany. Ary noho izany aoka tsy amela ny tenantsika ho viravirain'ny devoly ny amin'izany fijangajangana izany isika, fa manaiky kosa ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny toetrantsika mandrakariva ho zanak'Andriamanitra. Ary amin'izany dia tonga tempolo ny fanahy masina isika ho Paoly apôstôly, tonga trano fanahy, itoeran'ny fanahin'Andriamanitra, ka mba hiainantsika mandrakariva amin'izany fiainam-pahamasinana ao amin'Andriamanitra. Tsy tena iray ao amin'ny Kristy ihany isika, fa fanahy iray ao amin'ny Kristy ihany koa. Ary amin'izany dia manana tombony lehibe isika mino, satria amin'ny fiombonantsika tena amin'ny Kristy no ananganany Kristy antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay, fa tsy ho simba n'ilay fahafatesana faharoa. Izany Paoly apôstôly eto dia miteny voambolana 3, dia misy ny hoe tena iray, nofo iray, fanahy iray izay entina hanamafisany izany hoe fiombonana amin'ny Kristy, ilay nandresy izao tontolo izao, ilay manana ny fanalahidin'ny fiainana mandrakizay, nampiombonana atsika tamin'ny batisa ka tokony hifikirantsika mandrakariva. Ankoatra izany dia nataon'Andriamanitra olona afaka isika. Io no ambaran'ny Paoly apôstôly voalohany indrindra eto amin'ny 2:10 hoe ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa izao tsy mety handevozin-javatra na inona na inona.
ny kristianina olona afaka marina riavana, tsy ny kristianina teanao zao araka izay tiany akory sanatria, fa ny kristianina afaka dia manana ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra, ary io no mibaiko ny ataony rehetra. Noho izany, raha manana ny tahotra an'Andriamanitra izy, izany no misakana azy tsy hiroso amin'ny fiainam-pahalotona toy ny fijangajangana. Raha tia an'Andriamanitra izy, dia ny asan'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra no ataony lara-pahamehana ny fiainany. Noho izany, tsy amela ny tenany ho viravirany devoly amin'izay endriky ny fahalotona izy. Ary Romana 12:20 dia milaza ny hoe aza manaiky ho resy ny ratsy ianareo fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Ary ny olona izay tarihiny fanahy masina eo ambany fahasoavan'Andriamanitra toy izany dia tsy ho voasarimbotry ny fakapanahy mandoto ny fiainany manontolo. Ny asan'Andriamanitra eo amin'ny mino ihany koa eto dia ny nividianany Kristy antsika tamin'ny rano izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, ahatonga antsika ho voavela heloka. Ka ny fahatsapantsika ny hoe rehefa tsy isain'i Jehovah heloka intsony isika vita fihavanana aminy, dia mahatsiaro manana fahasambarana. Ary amin'izany dia tsy tompon'ny tenantsika intsony isika, tsy tompon'ny safidy sy ny sitrapontsika, fa ny sitrapon'Andriamanitra io no manjaka ao am-pontsika. Izany dia ahatonga antsika anana ny fijoroana vavolombelona marina eto amin'izao tontolo izao. Koa ny rendrarendra ny tany, ny rehaka sy ny voninahitra izao tontolo izao, tsy atakalotsika an Jesosy Kristy ilay efa tia antsika. Inona ry havana no hitaoman'i Jesosy asy ianao amin'izao teny omeny antsika izao. Aoka tsy hiray amin'ny asa maizina izay tsy mahavokatsoa ho Paoly apôstôly amin'ny Efesianina ny lazana izany. Ao ny fijangajangana, ny fanompoan-tsampy, ny asan'ny nofo. Fa Kristy efa nanafaka antsika tamin'izany, fa namindra antsika avy amin'ny fanjakan'ny maizina izy, namindra antsika amin'ny fanjakan'ny mazava, dia fanjakan'i Jesosy Kristy. Ary eto no ilazany amin'ity ten'Andriamanitra ty hoe mandosira izany fijangajangana izany. Ary raha Paoly apôstôly no miresaka manoratra taratasy ho an'ny Timoty sy Titosy na epistily pastoraly, dia averiny matetika io hoe mandosira io ny fomba n'izao tontolo izao. Fa ny fandosirana izao tontolo izao dia mahatonga antsika kosa hitombo amin'ny fikatsahana ny fiainana, hitombotsika amin'ny fiainam-panahy, amin'ny finoana, amin'ny fahamarinana, ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Ary isan'izany ny fandalinana soratra masina, hitombotsika amin'ny fahalalana marina an'Andriamanitra, azontsika manohitra ny fanangolen'ny devoly. Fa amin'izany no ahafahantsika miatrika ny ady tsara ny finoana. Zavatra tsikahatra ry havana, voalaza ny fampahalalam-baovao nandritra n'izay fibohona zay, ary indrindra tao anatin'ny tsy haiko hoe rotokom-bolana ny makaty, dia voalaza fa mitombo be ny fanolanana. Ary io tsy safidianana taona na zaza, ankizy, tanora, olon-dehibe, toy ny misy rivotra mitsoka, rivotry ny fahalotona, ny fijangajangana miely etseroa manimba ny zanak'Andriamanitra. Isan'izay verina fa mety hahatonga izany ny fiparitahany ny amin'izay sary mamoafady isan-karazany izay hitan'ny olona ka tsy mahavoafehy intsony ny filana ny tenan'izy ireny. Asan'ny devoly zany, ary tokony hahatonga antsika isaintsaina hitandrina ny amin'izay tokony ho toe-panahy hitaizana ny zanaky ny fiangonana. Ary tsy vita izany fa tena manaitra ny fo sy ny saina ihany koa raha mihaino hainao manjery isika, dia misy ny fitaomana ny tanora malagasy ny amin'izay fiheverana amin'ny firaisana ara-nofo izay mielohan'ny fanambadiana ho zavatra tsy mampaninina, ho zavatra tsy mampaninina. Anao ahoana ny taranaka malagasy afaka 10-20 taona raha izany no hitaizana ny zaza malagasy. Hoy ny faneva izao isa-taona izao ny hoe izay maharesy dia tsy ho vonoky io ao amin'ny bokin'ny fiainana tokoa ny anarany.
miadyntsika ankehitriny araka izao ten'Andriamanitra izao ry havana miady amin'ny asan'ny nofo sy ny devoly ary izao tontolo izao isika zanak'Andriamanitra. Ny fomba hiadiana amin'ny nofo dia ny fibebahana izany dia voalaza amin'ny Romana 9:9 aminy hoe maty isan'andro ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra. Fiainana fibebahana izany dia ny fanenenana izay ratsy natao ombony eo amin'ny azo fijaliana ary ny fanahy masina izay fanoraisitsika no manefy atsika mandrakariva izotra amin'ny fiainam-pahamasinana izay efa nitarihan'ny Tompo antsika mandrakariva. Ary ten'Andriamanitra izao izay nomena lohateny hoe mankalazany Kristy amin'ny tenantsika amin'ny 2:20 dia aoka hoy Paoly apôstôly ny fitondran-tenanareo ho mendrika ny filazantsarany Kristy tsy hisy anendrika endrehana anareo. Mila miady tokoa isika, miady mandrakariva amin'ny asan'ny maizina nefa matokia fa Jesosy Kristy ampahery sy ampandroso atsika amin'izany ho amin'ny tena fandresena marina. Ary amaranana izao dia ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Tesalonianina 1:4-1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary farany ry rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'i Jesosy Tompo izahay mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia araka ny handehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'i Jesosy Tompo fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo hifadianareo ny fijangajangana mba samy hahafantatra izay ahazonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra tsy amin'ny filana intsony tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra mba tsy hisy hanao saina hifetsy ny rahalany amin'izany fa ny Tompo no mpamaly ny amin'izany zavatra rehetra izany toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo raha teo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona fa ho amin'ny fahamasinana. Amen. Voninahitra eo an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay fasy hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen. Mitsangana raisoan'ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Sotran'Andriamanitra isika ry havana ary mbola afaka nandre ny tenin'Andriamanitra izay natolotry pastoly